tsara indrindra resinao ny fasana ary miaina izany pasika izany izay amin'izao fotoana fifamiana ao anay zany aravona ao anay zany sady mitsangana anao famonjenanay raha tsy mitsangana aminao Jesosy dia matiantoka fotsiny ny ivren'ny fiangonana satria antoky ny hoaviny ny fiainanay olombelona nafatesanao teo amin'ny hazo-fijaliana vonjy izahay manantena tompo kanefa dia androany dia mbola mitohy ihany ny hafalianay fivorianay ny SVK Vatsatsa mba hanafaly tena amin'ny araka an'izany andro fankalazana tsy andro fankalazana fa fotoanan'ny Pasika izao manao journée récréative tompo ka izany indrindra no mbola eto zay maneho ny hafalianay miala voly mihira nefa fialam-boly miaraka amin'ny fiderana ny anaranao tompo ko izany ny soranay anao manarika ny mangataka aminao zay mbola anatrehanao fotoana rehetra zay mbola hiderana ny anaranao eto anehoany ny hafalianay satria maty ianao Pasika hoanay misaotra tompo amen mena ny SVK ny fifanohizana ny fotoanantsika mipetraka ny fiangonana anomboka ny etsika zany dia ny SVK Vatsatsa rehetra zany no miaraka manao hira voalohany tiako loatra sy ambany elatrao dia aorinany izay Nice dia rehefa vita Nice dia Avignon, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne dia mifarana amin'ny Aix-Marseille. Zao koa SVK iraisana avy hatrany manasa antsika ary miaka ambony sera tao So
Ny hira faharoa dia ambany elatrao.
rehefa tsy mietsika fitoerana tsony nareo a tonga dia manohy dia ihany masy efa miomana aorianany nisy Mamerina ny ara-bahoantsika rehetra izay SVK ao anisy dia voalohanteny mialatsiny satria rehefa vita izao fandraisana ianjary izao a dia voatery izahay andao anareo fa no nietsika izay mbola miandry ao anivon'ny tafy ahokoa dia tsy maintsy mandeha izahay nefa raha izany ara dia tena amiray fo miray saina aminareo ihany koa siketritra kely anankiray hoentinay zaraina aminareo androany a tantara ny fiainana andavanandro ny SVK izy io inoko inonay fa zavatra hitanareo eny amin'ny tafy tsiraray avy eny amin'ny sambana tsiraray avy izay misy anareo any dia ataonay tantara kely izy andraony siketritra mifono anatra ihany koa ao anatin'izany dia mino finaritra re zao kia misy an'le journée récréative atao any Aix-Marseille fa mba miangavy antsika mba hivory kely vetivety aloha fa be dia be ny zavatra mila hodinianao anatin'le izy mila tenue mila jerevantsika hoe inona ny raha namanao zao ny zavatra tena tsara ataontsika dia manao uniforme mitovitsika uniforme mitovy tsara daholo tsy mety aminakazany uniforme raha tsy écolaireko azafady kely aloha za mana nasosokevitra afaka misosokevitra indrio ndaso kely aloha vetivety inona indray zao ataony raha favikety zao fa ina indray netindri ao ketsiketsihana foana style multicolore style céleste que pensez-vous iny ve kina anaovana amin'ny journée récréative eh ben pourquoi pas eteke zao sady manao jiretsara zao ny tenue atsika madira kely aloha jiretsara tratratratra tsara ihany aloha fa dia azafady aloha raha favikety le teninao teo mahavariana hoe style céleste angamba tsisy an'izany kosa ny an-danitra andao indray atao hoe style anjely favikety zao ipropose anareo hoe andaotsika andao manao robe fotsy tsara kare be hatraty daholo manao robe fotsy daholo tsika amin'izay tena hoay ohatran'ny tia amin'ny tantilana soty ve lavalava kokoa mbola mety tsy tia robe fotsy zazany patriciana reto tsy tia robe fotsy zazany gâteau mariage sahina récréative efa tenena ho anana no ataontsika ko ratsika itoan'ny hôpitaly izy ty raha ny hôpitaly fa ga misy alana devoly za mpiandro anao journée récréative fotsy masina reto aza miady nareo koa ankeky miady hevitra aloha amin'ny fotoana efa misy zavatra mifanarahany hoe jinina no erahana manao fa ny amboniny fotsiny angeky ny erahantsika mataray be ko le volokely miady hevitra miteny fa zao hoe inona ny erahantsika manao amin'ny amboniny couleur inona ny erahantsika
zay no ady hevitra tokony hoentiny eny ary chemise fleuri ry zany tsy miala amin'ny fleur anao maheteny zao e tsy manina ina sosikevitry ny hafa ary aleo sa manao zay anaovany io ko bleu ciel nga tsy mety bleu ciel efa lasa Marseille efa lasa Grenoble efa lasa n'olona rehetrarehetra ko ahoana dia ahoana zany inona ny eo chemise fleuri zay manao samy manao zay anaovany io miala amizay ahy fa tsy zany fa mbola misy zavatra hafa dinihana koa ny programme amin'io fotoana io koa ny zavatra ho ataontsika amin'ny andra leo anaovako anazy fa haiko inona ary zany tasinareo tsara fa misy an'izany zavatra ataontsika zany hoe programme ho atao amin'le arifaka zavatra hitanareo zako ny karakara anazy alamiko daholo fa tsy kalamina fotsiny nareo raha vavy a misy tsenjera atao sketch anankiroa tsenjera anakefatra anankidimy vavaka anankiroa eo nareo mividiny eo fa sy adolo manao anazy dia za fotsiny arahanareo ndanonareo any ode hoaizaony iny Patricia efa tonga koa anao tia mibaikobeko ty manginy anao fa zako manao azy andaso aloha manao sosikevitry rehefa tsy nekena roko fleuri koa andaso aloha esty indray vavy inona indray andaso défilé de mode masina miaraka amin'ny chorégraphie masina que pensez-vous tsy mampariska dia ahoana kivitra zany chorégraphie masina zany ahoana indray tantaro kely hoe eny mafitsika ireo dia ahoana ohatra ny hoe ry zareo avy any Fianaratsoa mba manao style avy any Fianaratsoa tsy mba hainany raha takizay zareo avy any de groseries mba manao style ina koa ahoana zareo avy any Tuléa sa mahay amin'izay koa moa nanaheho zareo avany aizatreo zany misy anareo zao hoe atra Antsirabe sisy province ho avy inona ny idirany Antsirabe aty atsimo antsinanana tsy fantaky zany inona ny idiran'izany province enina dao no teneo lasa ny manao avany Tuléa mandrandrana ataoko randrana amin'ny voloko tanareo zany tsy aleo ny avy Antananarivo ihany manao style chorégraphie masina style chorégraphie masina dray ahoana ny hevitrareo e dia inona daholo zany inona mampamasalaza saina amin'ny filo oreto jerety izy miskinareo rehetra maty bonheur ty filokelytsika ty sady antitra tsy vidiny eo sao lazaiko anareo mba ino le filoha rehefa miteny zao hoe samy naneo ny heviny daholo tsy maninona zany hoe tsy maninona fa ilaina amin'ny maneho hevitra ihany koa samy naneo dia tianareo nareo na resaka tenue na resaka programme dia mahafinaritra zany fa mila tadiavintsika ihany koa hoe inona ny tena marimaritra iraisana izay ny ka zao no tena zava-dehibe olana 3 minitra ihany ny fotoana nanatsika filoha tetabe aminao oanao madama betabe fa le fotoana foy aokotsika mba samy fampiainy kosa tena zany mihitsy mila miara-miasa tsika sady miara fampiainy koa minitra 3 minitra ahoana zany ndry raha ohatra tsy mahafaly indry zany leo improvisation leo tsy mahay mifanaraka lasa sao aza manao an'izany vavavy mbola tsy tapitra ny fivoriana re aty raha ento-po ohatran'io fivoriana ny eto kalmenao rahavavy zao hoe mila manapa-kevitra tsika ary rehefa tena ndinihako dia tsy zava-dehibe ny tenue akory hoe inona ny tena ho ataontsika tsy zava-dehibe zany efa andao zao ny ataontsika samy anao izay tianytsika fa firaisapo ny firaisan-tsaina no zava-dehibe fifangatiavana fanehoana ny firaisana ho iray na dia samy hafa ao anatin'ny
Mahaizantsika tsiraray avy ary tafiditra ao anatin'izany ny tenu antsika fa fialantsika saina no andeha atao mivoatra sy io hitany rehetra e. Sa ahoana ny hevitrareo? Sady zao koa e azadino raha vavy ny teny izay entintsika amin'io fotoana io dia ilay ao amin'ny Filipianina faharoa andininy faharoa dia ny hoe dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra. Zaho aloha zany dia aleoko tonga dia mifona aloha e fa za be vazivazy kanefa za madio fo be zay aloha dia tsoko dia tena mifona koa amina tasara ohatra pepekopeko be mihitsy dia mifona aminareo ary mpiara-miasa. Zaho koa tena mifona fa mora tesa sady sarotra manaiky zay kritika isan-karazany. Tsisy fifonana kia, tsisy fifonana fa dia mahafinaritra rehefa mifameno ohatr' izany sy mahita marimaritra iraisana amin'ny zavatra rehetra e. Ao anatin'ny fifankatiavana daholo ny atao, tsy misy fifonana. Fiainantsika izany mifanditra mifandiso hevitra fa mandroso foana ao anatin'ny fifankatiavana. Dia izay zany ny tantara kely nataonay rahavavy SVK nisy ny afatra tiana ampitaina amintsika dia efa feno be ny fampianarana nentina tamintsika androany fa tsarovy izay hoe ilay fitiavana agapely ny raisintsika ao am-pontsika ao no ahatonga antsika hanana fandeferana, ahatonga antsika hanampitiavana. Dia izay ny rariana hoe ny any amin'ny SVK isaky ny tafo sy isika rehetra SVK iraisana toy izao dia hitombo amin'ny fifankatiavana. Dia anao iray izahay hatramin'ny farany voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery. Nadao ay azizan tutulu
Tsika siana atrami farany Atrami farany Tsika siana atrami farany miaravatsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompoloha fiangonana izay SVK Anymasy vitsivitsy moa zahay fa mitompony isorana ihany koa izay mbola izay koa zany dia minoritra ihany koa miara-mifaly aminareo indrindrandrindra amin'ny tematsika androany SVK faritany hoe fifankatiavana sy fifaniliana no iarahantsika dia mbola faly izay SVK Anymasy zany hanolotra hira ay isika tia sy dia anankiray androany aloha dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko.
saotra ny anymasy dia miantso ny grenobloise indray zany zao dia aorianany Grenoble Lyon ay azafady Avignon mbola tsy nandalo azafady Avignon dia zay vao Grenoble
Zay SVK Avignon ry havana dia manolotra anareo tantara kely anankiray. Ny vehivavy dia nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny ministeran'i Jesosy, fa tsy mba tahaka ny tao amin'ny testamenta taloha, saika teo amin'ny vehivavy no nahitany finoana lehibe ka nampiaiky ny tompo. Raha tsy laza afa-tsy ny tantaran'ilay vehivavy narary 12 taona ka nikasika ny rambondamban'i Jesosy dia sitrana. Vehivavy no nirahin'i Jesosy voalohany ihany koa raha nitsangana tamin'ny maty izy mba ilaza ny vaovao mahafaly. Ary amin'izao fotoana izao dia aneo tantaran'ny vehivavy iray ao amin'ny Baiboly, ny sampana mendrika fitahiana no anaran'ny SVK Avignon. Vehivavy, tantaran'ny vehivavy izay tena nanana toerana lehibe teo amin'ny fiainan'i Jesosy fony izy tety ambonin'ny tany. Tantaran'ny Maria renin'i Jesosy, sampana SVK Tafo Avignon, mendrika fitahiana. Manasa anareo ary anaraka izany. Maria renin'i Jesosy dia vehivavy jiosy tsotra, voafidin'Andriamanitra hanatanterahany ny planiny eo amin'ny famonjena izao tontolo izao. Na finaritra kiny fa miangana kely antsika teo, nampimiana mihitsy akiny nijaika ny Josefa manompo maso any mirisaka ny ngay minitra. Fa vakiny miaraka nareo. Moramora ndrisao misy maheno. Efa niaraka volana vitsivitsaka izay Zany? Tena mifanetana be mihitsy akiny nareo. Bila natao ny rara hinananay gato. Vao ny fifamofona kely vita fa angamba atao ato fa zao mba eto ambavaka keo vita somatsara. Voray akia. Ay, merci. Tonga masoa ny andro malaza. Merci akia. Raha mbola resiny toriny Maria dia indro nisy mazava lehibe tao an-tranony, ary izy nandre feon'ny teny taminy. Dia atoraka reraka be mihitsy ato. Fombafomba tongotr'omby tsy azo aseho olona mihitsy vera zany volo. Alohan'ny torika tsy reraka asa. Jesosy Tompo mba metoromaso mampanamponao. Arabaina ry laina soavina ny tompo mombanao. Izy zany
ino no mazava-be io izany aza matahotra Maria, aza matahotra fa iraka Andriamanitra ilaza aminao fa hiteraka zazalahy ianao ary ny anarana atao hoe Jesosy zanaky ny ao. Ahoana koa ny ahatonga an'izany? Ndrarahana izy Josefa ary mbola tsy vita akory. Anka zanak'Andriamanitra anie no ateraka ao e. Inona no atahoranao? Fantatrao ilay kozinanao ilay hoe Elizabeta? Manana kozina Elizabeta aho ka. Fantatrao tsara? Efa bevoka enim-bolana nefa nolazaina fa momba. Marina hoe tena marina ve zany? Marina zany fa dia asa matahotra. Ity ny ankizy vavin'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Natahotra mafy ny ray aman-dreniny sy Josefa i Maria, nefa moa tsy maintsy holazaina ny zava-misy. Tata Sineny aizinareo. Misy zavatra saika ho resahako anareo raha tsy mahadiso tompoko. Resakino zandry Maria, mba maika anao raraka izay io e. Inona lazaindreny? Aza taitaitra aloha nareo e. Aza taitaitra fa zava-misy le izy mety tsy mampino fa tsy maintsy lazaiko anareo ihany. Lazao rery Maria fa aza be safareo ianao a. Io lefa maika anao raharaha. Tata Sineny bevoka ako. Andriamanitro, ino ty lazay ty zazy ty maninona tsara? Faloziny ty lazainao ty anaka. Mba natoky an'le Josefiny any ane zay e. Ka tsy zanak'i Josefa ngely ato akipoko e. Andriamanitro, zaza inona rety e? Sao fa zaho matsanareo hoe aza taitaitrareo tony tsara nareo. Sao le izy nisy anjelin'ny tompo zany nitsidika anahako tamin'ny alina dia ozy matsana hoe hiteraka zazalahy ianao Jesosy natao anarany ary zanak'Andriamanitra izy io. Dia aza mieritreritra tsy amin'ny Josefa nareo fa Josefa zany tena manaja mihitsy e. Ary izy ary hatramin'izao mbola tsy mahafantatra ny zanakory hoe bevoka aho. Dia mba marina veka izany Maria. Lazao lazao fa angano zany teneninao zany anaka. Sany anala-baraka anay mihitsy ny tianao atao e. Nefa ohatra ny marina ihany izany reny. Ohatra ny mahalala an'ilay faminaniana momba ny fiavian'ny Mesia ihany sady marina koa fa matoky an'i Maria, matoky ny fahendren'i Maria. Zao anaka, rehefa zay no lazain'Andriamanitra, rehefa zay no lazain'Andriamanitra dia eketsika fa zay ny lahitr'Andriamanitra. Fa zao efa mba nilaza an'izany tamin'ny Josefa velo ianao io e. Ka zany indrindra ngeny no mampatahotra ahy e. Nareo zao ray aman-dreniko saika tsy nino ihany nareo dia mba eritrereto anie hoe ino an'izany ve Josefa. So reto tena mangavy anareo eto am-bavaka fa angataka fionana amin'ny Josefa dia lazaiko aminazy marina fa eto am-bavaka moa zany neny e. Ao fa mitondra bavaka anao zay Sotra tompoko.
nitady fiaonana maika tamin'i Josefa koa i Maria rehefa avy nivavaka mafy mba ho azon'i Josefa izay ho lazainy. Te iny fatratra sy anamarina ny voalazan'ilay anjely Maria ka pardon. Fa dia inona rety resaka tianao atao amiko ty ry malalako? Tena dodina be anao fa dia misy inona nge zany raha avako zany e? Josefa, tonilo ianao tony fa misy zava-dehibe tiako tenenina aminao. Avy moa ty akaiko hoe avy fa misy zavatra tiako tenenina aminao fa aza tezitra moa e, aza tezitra. Fa dia misy fa nga dia tena zava-doza ny tianao tenenako e. Ao raha avako malazao e. Josefa, bevoaka ako. Inona? Bevoaka nisy? Fa dia nisy inona? Sara, tena tsy naposika ianao Maria vitana zany ay. Dia tena mitony lohanao e, mitony sao le izy teneniko anao marina rehetra teneniko anao daholo fa zao hitan'ny Josefa za zany natory tamin'ny alina dia nisy anjelon'ny tompo tonga taminah nanalika anako dia zao nataon'le anjely hoe zaho ony hiteraka zazalahy zanak'Andriamanitra dia niahatonga an'le zaza ato akipoko ony hoavony zany fanahy masiny zany analika ohatran'le anjely zay analika anahy le fanahy masiny dia bevoaka ony ako dia zay ny tena marina fa tany Josefa zaho koa mbola tsy namitaka ny Josefa za mihitsiny ianao ihany ange ny tiako Josefa e. Tena marina ianao ihany ny tiako e Josefa, ianao any tiako. Ahoana raha ninoko an'izany? Tena somary sarotra amiko zany ry malalako. Fa dia tena sarotra amiko mino an'izany. Eny azoko zany fa hitan'ny Josefa zao tena azoko mihitsy sarotra aminao le izy fa zao hivavaka Josefa, hivavaka amin'Andriamanitra tena hiteny aho hoe Andriamanitra ohatra nanondrahanao anjely anazava aminahy hiteny aminahy dia mba ireo koa ny anjelinao ho any amin'ny Josefa dia alao izy no anazava aminao fa hitako hoe misalasala ianao fa tena marina mafy e, tena tsy niaraka amin'izaniza fa ianao any tiako, ianao ihany ny tiako Josefa, marina e, ndao any ndao fa ianao ihany ny tiako zany ndao. Te ino fatratra sy anamarina ny voalazan'ilay anjely Maria ka lasa nandeha nitsidika ny Elizabeta izy. Mandroso ianao zany
manahoana razoky arabaina razoky arabaina fa reko fa hoe nisy ny fahagagana taminao efa kivikivi daholo la famille rehetra fa henoko hoe nahazo fahasoavana ihany ianao nipitaka ny zaza tao kiboka vonareny fiarabanao marina ve voatany samy vehivavy ianao ary voatany ny aterikindibinao ny foko mankalaza ny tompo nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra ampakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ao ankibonao ny zaza ao ankibony dia avy amin'ny fanahy masina ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka izay nandidiany anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny Maria ho vadiny ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoakany Augusto Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany dia samy nakany amin'ny tanànany avy ny olona rehetra mba ho soratana ny anarany noho izany dia voatery nakany Betlehema i Josefa sy Maria nefa ny andro tokony hiterahan'i Maria efa miakaiky feno olona ny tanàna mifanaretsaka eraky ny arabe ny olona mitady toerana ilasiana Josefa efa manaikitra be izy zany marina mafy Josefa marina raha mba ho tonga any amin'ny toeram-pitsaboana ntsony marina andao tsy hitady trano aiza kosa venao dia ety amorona arabe ty niteraka ndao tsy hitady trano mandeha naingana Josefa fa tena efa tsy zakako tsony zany fangiry fri zany ndana mitady trano ianao ndana hoatra mamary andraso lavako fitady marary dia lasa i Josefa mba hitady toerana hipetrahany mivady kivy be anefa izy rehefa tafaverina avy any satria tena tsy nahita trano izy triana latsako eto ty tena tsy tatiko aiza koa ary le Josefa iny rava tsy alatsaka eto ty la dia zanak'Andriamanitra ary ty marary aka Josefa aiza renao hoe maty ary olona reto olona reto koa vezivezy fotsiny tsy mba misy manampy mihitsiny zay ianao fa tonga tena ndraika fa tena amin'ity recensement ty tena feno miafako ny trano mahiny ofa tena trano tsotra raha tsisy dia ahoana natao fa
efa kaiky anie ny derako e marina mafy misy tranomby efa namboamboariko andofa ao no iteranao mba fantatrao moa fa mpanjakany e ty akiboko ty e zanak'Andriamanitra dia any an-tranomby kosa ve afako satroko dia satroko mihitsy ny tena ny andapany niteranao fa tsy manatsafidy zay aloha misy ry malalako donc anary fa tena efa kaiky dia kaiky izany marina mafy ino zany rano mandeha zany oaina efa kaiky ay misy rano mandeha zany dia teraka soamantsara Jesosy rehefa voafora sy voadio izy dia nentina tao Jerosalema mba atolotra ho an'ny tompo araka ny lalàna misy fa vao nahita azy Simeona lehilahy marina sady mpivavaka dia nitrotro azy sady naneho ny hafaliany indro ty zazy ty dia voatendry natao fanomganana sy fananganana ny maro amin'ny zanak'Israely gaga i Josefa sy Maria ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'i Maria hoe indro ny ity zaza ity no fananganana ho an'ny maro rehefa feno 12 taona kosa Jesosy dia nentiny Josefa sy Maria niakatra tany Jerosalema ankalaza ny Paska gaga nefa izy ireo no ninody fa tsy tafaraka tamin'i Jesosy ka dia niverina izy ireo nitady azy ary indro hitany Jesosy liana amin'ny fampianarana eo an-kianjan'ny tempoly ny olona zao efa tonga ny tanàna isika dia miverina indray hitady anazy fa magagana mihitsy Jesosy iny ka fô viana zao dia
ena tsasadalana veranga vao hita hoe tsy ao izy fa maka oay tsy izy ve izy izy io tena izy io ary to mihaino fampianarana ty izy ary tsy rehefa miatokatoko ery andao tenenina ka sa efa reraka avy any atsasadalana verina hitady azy andrasy fa ho teneniko mihitsy izy ty anaka nahoana ianao no aty eny atsasadalana zay vao verina mitady anao jerenge ny arerahandrainao hoe reraka mihitsy zay mitady anao ha tady ananareo atao trano raiky za eny ary fa mbola eny ve ianao sa ody araka aminay andao anaka ody a andao ody malahelo anao mafy ane zay e andao anaka odyntsika amin'ny manaraka indray anao verina ty mety ilay foana ianao ary ny reniny mitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony feno 30 taona Jesosy ary dia niantso ny mpianany hiara-dalana aminy izy. Indray andro dia voasa tao amin'ny fampakaram-bady anankiray tao Kana Jesosy sy ny mpianany ary tao ihany koa Maria reniny. Tapitra ny divaina roso ka mba tsy ahafabaraka ny tompontrano dia niteny tamin'ny Jesosy i Maria. Tsara koa ty Maria azy androany ty. Oay, ary tolany ny divay. Andriamanitra afa baraky re dopeto marina mafy. Ono anaka, tsy mba misy nao azonao atao ve fa lany ny divay an'ilay tompontrano? Ono ara vehivavy, ino mampiray antsika sy ianao akory. Tsy mbola tonga ny andro. Tsy nahoan'i Maria izany tenin'i Jesosy izany fa nitodika tamin'ny tompo pety izy ka nanao hoe ataovy daholo izay rehetra tenenina aminareo. Ninona teneniny dia ataovy fa tsisy ho afa-baraka tsisy divay izany eto androany. Dala ianao izy dia ataovy daholo izay teneniny. dia nanova ny rano divay Jesosy ary izay ny fahagagana nataony voalohany. Dia nitoy hatrany ny fampianarana sy ny fanasitranana ary fahagagana maro samihafa nataony Jesosy nandritra ny 3 taona. Ary Maria reniny kosa dia tazana nanaradian'i Jesosy teny foana.
fotoana nampijaliana sy nanomboana an' jesosy dia tsy niala teo am-pototry ny azo fijaliana mihitsy Maria. mangotika ny fonito ny kibony toerana Andriamanitro fa dia losinina loatra re mijaly loatra ny zanako mahereza indrindra rehefa efa nilazany antsika anie zao azo fijaliana zao efa nampiranitsika. Rehefa hitan'i Jesosy izany fangiry firiany Maria reniny izany dia hoy izy nitodika tamin'ny Maria sy ilay mpianatra tiany. Dao zandriny niaraka amiko fizay ny teniny efa dia no araka anao nametrahany anaka dia anaraka anao ndao arono e ndao dia toy izay tompoko ny tantaran'ny Maria reniny Jesosy afaka natolotry ny sampana mendrika fitahiana FM avy ny ao anareo. Mankasitraka indrindra naharitra ny jery fa dia ialana tsiny izay mety tsy ho fahatombanana tompoko. Farananay amin'ilay hira fenoin'ny tompo ny anjaranay mba ho tahaka ilay vehivavy nantsaka rano dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
Saotra ny avignon tsika, nafinaritra. Miantso ny grenobloise indray zany zao le. Izay avy ao a Grenoble zany dia faly miarabantsika rehetra satria efa mandeha ny fotoana dia tsy ataonay le hiranay fa le chorégraphie no ataonay zao dia asa rehefa voarain'ny ery ambony ery le izy misaotra tompoko.
antsoantsika avy eo Lyon ray ary. Ny SVK Lyon dia mbola mimerina ny fiarabanantsika natratra izao anio izao dia no mba ho fankalazana ny ity fotoana ity dia manolotra hira anankiray zany ny SVK Lyon dia nisy tona tao Filipiana voalohany andiny ny faharaiky amby roapolo fa Kristy no antony hahaveloma fa ny fahafatesana no ahazoako tombony dia ho voninahitra ho ariry ao an'Andriamanitra. Teaka mafy be ho an'ny rahavavy Lyon dia mandrosona izao ny rahavavy Saint-Étienne hanao hira mibeba.
falimiarabinareo zany zay avy any Saint-Étienne hanolotra hira anareo mibeba ny titrany dia mankafy zafinaritra. Fahia amitsika izao rovana nisy olo teana no di mandrika tsampodikoa atsika abizao samvana hoany nisy olo teana no di mandrika tsambodikoa atsika abizao samvana hoany ka dia mibeba fa eo ro lalana izoratsika makany amilay Jesu tompo ka dia mibeba anaraletra vana velonana fa eo ro lalana izoratsika makany akotra ka dia mibeba anaraletra vana velonana fa eo ro lalana izoratsika makany akotra rovana tsanalala Jesu natoloniny ainy amonjy atsika anafaka atsika olombelonya fa ia amitsika izao rovana tsanalala Jesu natoloniny ainy amonjy atsika anafaka atsika olombelona ka dia mibeba fa eo ro lalana izoratsika makany amilay Jesu tompo ka dia mibeba anareo rehetra vana velonana fa eo ro lalana izoratsika makany akotra ka dia mibeba anareo rehetra vana velonana fa eo ro lalana izoratsika makany akotra Ex-Marseille, atsika
miakatra ny svekaki sy marse anao lira faly ao a
If I
zavatra rehetra natompoko driafana dia tsy maintsy faranana tonga eo amin'ny famarana ansika misaona amin'ny zavatra rehetra fa izay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo misaotra an'Andriamanitra sika fa tanteraka somatsara ny journée récréative izay natao teto Androany dia ho azy irery ihany ny voninahitra voalohany indrindrany dia misaotra ny fitandremanaika sy marsay isika nanaiky andray sy ampetrano ny SVK farakany tsy moatsinana n'Androany makasitraka indrindra tompoko indrindra fa eto amintsika izao miaraka amintsika ny filohan'ny fitandremana Aix Marsay Cadre Ville-Jaune izay nanaiky antsika tiafatsika izy dia ny tompo ane amanifity anareo amin'izay rehetra nataonareo taminay makasitraka tompoko misaotra ireo mpitandrina nanjay anjara rehetra tamin'ny fanompiavahana ny fampianarana ny atelier nisy amin'ny pasteur Jules, pasteur Yubi ary pasteur Jeannot misaotra ny Arla Marola sy Arla Tiarson izay teo amin'ny lafiny teknika ka nampimombana ny zavatra rehetra natao misaotra andreo musicien Tatili Iliana sy Tsiaro tia afatsika mareto izy rehefa namin'reto tia afatsika misaotra ireo izay nitotona fotsy na andro na masaka Joseline Ramanatsoa Mitoko Ravel-Jaune Nora Ndemaro izy ireo tena karakara ny sakafo matsiro nataontsika androany tia afatsika ihany koa izy ireo zany misaotra atsika rehetra tonga nanotrona indrindra ireo SVK Avolavitra ny SVK Anomasy Avignon Grenoble Lyon Nice Saint-Étienne dia mitohy hatrany mifankatiavatsika
ary tanterahantsika ny fampianarana ny tompo pastera ioby androany manatanteraka amin'ny fifalian'ny tompo dia miray saina miray hevitra miray ina koa no voalaza tao zay raha tagitsika miray fo miray saina dia ho an'andriamanitra voninahitra ary ho an'izay rehetra nisaonana rehetrarehetra teo dia miala tsiny tompo raha nohatra ka nisy andiny fa maka sitraka atsika rehetra dia andriamanitra ane tsy marina ka nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitr'andriamanitra voninahitry ny anarany dia tapitra teo ny fotoana zareo ka inandray no ambaranareo fa dia amerin'ireo izay efa vita detona sao dia aleo ianareo manoloana ho famaranana fotoana zany dia asara eo ny izy ny mpitantona izay ametraka amintsika ny trodrano ny afatra sy ny trodrano mialohan'ny isarahantsika rehetrarehetra dia mamerina fakasitahana antsika rehetrarehetra dia hitondra fifaliana sy fankatiavantsika dia amin'izay be fotoana antsika manaraka zaika be antizao dia efa manomanomana ny oentimana antsika amin'izay ny zaika be SVK national zany indro ny pasterapia-atsika io Randrianarson te afatsika izy miaraka tamintsika teto androany eo am-pitsanganana ry havana no andeha anaovantsika ny hira nitononona teo ny firana fanampy ny fahinina amby roapolo tsy misy reharehako zao ry havana no afatra izay omeny tompo anao ankehitriny ko amin'izany ry raha vavy malalako raha lahy malalako dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo hitayanao aneny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tompo ka hamindrafo aminao anandratra ny tavany aminao aneny tompo ka hanome anao fiadanana amen dia ataontsika ny andiny faharoa
dia ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ny fiadanana dia tononona ho amintsika izay olona kasitrahany dia manonona ny firarian-tsoa antsika tsirairay avy ary mametraka ny mandra-piaona indray eona tsy ho ela isika amin'ireo fotoana izay efa voatondro dia ny zaikabe nasionaly izay efa eo am-pikarakarana azy ny tompon'andraikitra amin'izany dia efa samy hamandrika ny calendrier antsika avy isika ny amin'ny faran'ny volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novembre dia ho tsara miverina avokoa dia ho tahiny tompo eny amin'ny lalana dia arabaina ny fihetsiketsehana rehetra teto fa dia journée récréative arak'izay milazaina sady voky tsara koa tamin'ny sakafo rehetra fa dia mankasitraka ny SVK Aix Marseille tamin'ny fandraisana tompoko dia ny tompo amaly fitianareo hatrany hatrany. Amen.